ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany a androantsika firy 17 juin sabotsy alohan'ny sabotsy alohan'ny farany a amin'ny fampianarana zay ataontsika 17 juin 2017 dia efa betsaka ny zavatra nomeny tompo atsika fantanjona amintsika tsirairay avy dia zao tsisy fanahina tsontsika ny amin'ny hoanina ny amin'ny hotafiana ny amin'ny hosotrona fanjentilisa ozy izy no mikasaka an'izany fatratra fa nyrainareo malala fa tokony ho anareo zany fa ka tsy ao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany anampy anareo zany rehetra zany dia tao anatin'izay rehetrarehetra zay a raha teneniko fotsiny lohateny tamin'ny voalohany tsika dia niteny hoe ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany ny fanjakan'andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana tsy amin'ny fisotrona fa amin'ny fihavanana fifaliana fahamarinana vokatra ny fanamasina zay ny jerentsika tamin'ny voalohany ny faharoa dia hitantsika hoe ny fanjakan'andriamanitra dia tsy amin'ny fitiavam-bola aoka ny fonareo tsy amin'ny fitiavam-bola fa mianina amin'izay anananareo fa izy dia niteny hoe izaho tsy andao anao izaho tsy afoy anao akory dia ozy izy hoe tsy nitondra na inona na inontsika teto antany ary tsy hatondra raha hiala eto fa raha manana ny hotafiantsika sy ny hosotrona dia aoka hianina amin'izay fa zay maimay te hanan-karena ozy izy dia tafiditra anaty fandrika lalina ary ao anaty filana maro izay andetika azy fa mila manana fahonona tena ary tsy ho amin'ny fitiavam-bola satria be da be ny resaka fitiavam-bola amin'izao fotoana ao anatin'ny fivavahana nefa hoy jesosy hoe tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamona ianareo avy eo fanotelontsika dia nomeny tompony hoe fanjakan'andriamanitra tahaka ny arenana fenina dia le arenana fenina lay vatosoa dia tsy iza fa jesosy kristy ary rehefa nahitan'lay arenana fenina izy a dia nandeha tamin'ny mpifaliana dia namidy ny fananany rehetrarehetra dia nividin'la fananany rehetrarehetra ny vidanany an'la tany nisy an'la vatosoa nisy an'la arena na fenina ary dia tena faly tokoa izy dikan'izay zany hoe mafoy ny zavatra rehetrarehetra ary manandanja aminao jesosy ary ambony indrindra aminao jesosy jesosy lay arenana fenina ny manaraka dia nisy avy eo ny hoe ny didy lehibe indrindra ny didy lehibe indrindra dia ny fitiavana an'andriamanitra amin'ny saina tena ny fanahy ny hery ary fitiavana ny namana tahaka ny tena zay ny didy lehibe indrindra fa tsy misy mantsy tsy tia an'andriamanitra fa manompo an'andriamanitra misy mantsy tsy tia an'andriamanitra fa matahotra dia manao asa an'andriamanitra fa tsisy fitiavana an'andriamanitra ao anaty fa ny zava-dehibe dia le fitiavana an' jesosy no manosika anao ny sitrapony ary ny fitiavana azy ny mahatonga anao andeha arak'izay soratany hoy izy hoe raha tia anareo dia hitandrina ny teniko dia ny manaraka avy eo tsika dia nomeny tompony hoe ny filazantsara izy sy ny tsy izy raha ny filazantsara ozy izy no miresaka aminao ny zavatry ny tany raha ny filazantsara miresaka aminao ny fampiroboroboana amresaka aranofo tsy miresaka azy fijaliana tsy miresaka fibebahana tsy miresaka fiverenan'i jesosy tsy miresaka famonoana ny momba ny ety-tany dia filazantsara tsy izy zay fa filazantsara zay ny foron'ny satana ihany ary be da be ny tsy manambara n'le tena filazantsara fa filazantsara efa le milaza jesosy tsy izy dia ny tamin'ny heriny a dia nyresaka hoe fanjakam-pisorony raha fanjakam-pisorony ianao dia tsy misy mpanalalana anao amin'ny jesosy kristy tsy misy mpanalalana anao amin'andriamanitra afa-tsy jesosy kristy fa ianao dia tempolon'andriamanitra tempolo ny fanamasina trano fanahy fonenan'andriamanitra ary ianao dia fanjakam-pisorona anaty mpisaorana fiderana fankasitrahana an'andriamanitra ary ianao miresaka mivatana amin'andriamanitra fa tsisy professionnel amin'ny fivavahana dia ianao makany amin'ireny mba hitondrananao ambavaka mba hametrahantanana anao mba hikarakarana momba anao rehetrarehetra tsy izantsony amin'izao fotoana fa ny fiangonana dia mpisorona daholy ary mifandray mivantana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy zay ny hitantsika rehetrarehetra zay daholo lay izy dia manaraka tsika iresaka ny amin'ny hoe mandra-pahatonga an' jesosy ary mandra-pahatonga an' jesosy ary fanampon'izay rehetrarehetra zay inona koa mbola sitrapon'andriamanitra ho ataoko inona no mbola takin'ny tompo amiko ary rehefa ho avy ny tompo inona no anadinany ahy Matthieu toko fadimy amby roapolo ny raisitsika atomboka amin'ny andininy fa efatra amby folo Matthieu toko fadimy amby roapolo andininy fa efatra amby folo
Matio 5:20 andiny 5:20. Ny fanoharana ny amin'ny talenta. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka ny antson'ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Ka ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2, ny anankiray 1, samy arak'izay fahaizany avy, dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilaina indray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tompony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilaina indray ny 2 dia nahazo 2 ho tompony. Fa ilaina indray ny 1 kosa dia lasa niady ny tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanato ny ilaina indray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta 5 no natolotra ho aho, indro nahazo tompony talenta 5 koa. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tenyreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanatona koa ilaina indray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no natolotra ho aho, indro nahazo tompony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tenyreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho nanatona kosa ilaina indray ny talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'ny tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nahafanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevona ny talentanao tao anatin'ny tany, indry lasanao ny anao. Ary ny tompony namaly ka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako. Ko tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny banjanany. Ho alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy. Fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ario ho any amin'ny maizina ny ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no isy ny fitomanina sy ny fiketroanify. Amen. Jesosy manao fanoharana, ary fanoharana lazainy Jesosy dia izao, fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Nisy olona nomena talenta, ny anankiray 5, ny anankiray 2, ny anankiray 1. Napetraka tany aminy ny talenta, tsy anazy iny fa nomena azy ho ampiasaina. Dia nisy fotoana nomena azy ahafahany mampiasa andreo, satria rehefa ho avy fotoana dia ho adinina aminy izay rehetrarehetra namena azy. Tia napetraka amintsika amin'ny lalan'izany teny izany dia zao, mitady fampitombona ny talenta izay nomen'Andriamanitra anao izy amin'ny fiainanao eto tany. Tsy misy olona tsy manana talenta zany eto tany, farafaratsiny ray. Ary io ray io mbola afaka mitombo be dia be. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fampitombona. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fampitombona. Tsisy ao amin'Andriamanitra ka ho zéro. Amen. Noho tsara ny fampianarana, ary rehefa mianao ilay fampianarana ianao, tadidio ilay rehetrarehetra fa nianarana hatramin'izay. Fa matoa androany ity ny zaraina dia nila eno aloha ilay rehetrarehetra teo aloha. Mazava? Matoa androany ity ny zaraina miankina amin'ilay efa rehetrarehetra ny anona teo aloha ary mitombona 100% daholo ilay voalaza rehetrarehetra teo aloha, fa ny amin'ny androany dia toy an'ilay zay rehetrarehetra ny lazaina. Andriamanitra nametraka
talenta amiko sy aminao. Aiza ho aiza ny fitombon'io zao, manahoana ny fitombon'io zao. Fa ho avy ny fotoana izay iverenan'ny tompo ka hanadina ny asy ianao amin'ny talenta izay nomeny ianao. Ho avy ny fotoana iverenan'ny tompo dia hanadina ny amin'ny talenta izay nomeny ianao. Nametrahany andraikitra ianao, nametrahany fananana ianao, nametrahany fitaovana ianao, nametrahany fotoana ianao, nomeny aina ianao, nomeny tena ianao, nomeny fiainana ianao, nomeny zavatra maro ianao iandriketanao. Inona no ataonao? Inona no avalinao? Inona no zavatra afaka entinao eo anatrehan'ny tompo? Fa taddio marina fa fahasoavana namonjena, marina fa tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa voavonjy noho ny finoana. Zao ny tompo eto dia milaza mihitsy hoe mitady hoe aiza 10 nomeko anao, dia inona ny zavatra nentinao? Fa jerevo fa zavatra ny tantarain'ny tompo eto dia zao, na tonga n'le ray ho very mihitsy ny tsy nampitombona ny talenta. Le talenta anankiray nananany dia nandeha nafeniny, rehefa nafeniny iny tsisy ninona azony dia mbola nesorina taminy ary iny anankiray iny dia nomena n'le nanana 10, ary le tsy nanana dia tsy vitany hoe tsy nanana fotsiny dia tapitra treo, fa le tsy nanana dia zao nariana tany maizina tany ivelany, satria mpanompo tsy mahasoa. Raha mijerytsika zany eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia zao ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia misy ny mpanompo tsara sady mahatoky, dia misy ny mpanompo ratsy sy malaina. Misy ny mpanompo tsara sady mahatoky, fa misy ny mpanompo ratsy sady malaina. Eo amin'ny andininy fa efatra aiza nahitantsika an'izay? Ary ny tompo namadika nanao hoe ry mpanompo ratsy sady malaina, ry mpanompo ratsy sady malaina. Amin'ny andininy fa 420, ry mpanompo ratsy sady malaina. Tsy sitrapon'Andriamanitra ary tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fahalainana, fa ny tompo dia mila olona mazoto. Ao Romanina 12 ianao dia mahita mihitsy hoe mazoto fa aza malaina, ary aoka afana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Ny fahajakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia zao olona mazoto fa tsy malaina, ary olona mafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Zay ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Zany hoe raha te hikasaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ianao, ary te hanampy anao ny zavatra rehetrarehetra, ary tsy hanahy ianao ny amin'ny noaninao, amin'ny fitafianao, amin'ny sotroinao, amin'ny ainao, dia hoy ny tompo hoe ampitomboy ny talenta izay nomenanao, ampitomboy ny talenta izay nomenanao. Fa aza mba tahaka an'ity mpanompo ratsy sady malaina ity. Ny tompo malalantsika tsirairay avy, nomeny talenta 5, fatany fa mety amin'ilay olona io 5 io, satria raha mamaky ianao dia ozy izy hoe nomeny samy araky ny fahaizany avy. Nomeny samy araky ny fahaizany avy. Ny 5 zany nomeny 5 satria fatany hoe mahay io mety amin'ity 5 ity. Ny anankiray nomeny 2, fatany fa mahay izy mety amin'ity 2 ity. Ny anankiray nomeny 1, hitany hoe io ny mety aminy. Tsy nety raha le anankiray mety 5 mety aminy nefa 1 nomenao azy, tsy mety aminy. Raha le anankiray 1 mety aminy nefa nomenao 5 izy, vao maika nanimba zavatra. Fa nomeny samy araka ny fahaizany avy. Zavatra anankiray mila raisinao, raisiko androany dia zao, aza mijery ny hafa fa ianao sy Jesosy no fampiresaka. Aza mijery ny hafa fa ianao sy Jesosy no fampiresaka. Salamo 7:70 dia hoy Asafa hoe ny bolisatra saiko sy lafaka raha nijery ny fanambinana ny ratsy fanahy, satria toa tsisy fanaintainana ny fahafatesany, toa bonikitavo ny masony, toa ambininy izy nefa manao ratsy. Dia saika solafaka ozy izy saiky nenjera saiky lavo, mandra-patongako tao amin'ny fonenan'Andriamanitra ary ny everako izay ho farany, fa napetraka ao amin'ny lalana malama izy. Indraindray tsika tsirairay avy ireo dia tsy mifantoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa variana mijery ny hafa, variana mitazana ny hafa, fa tsy mijery izay ataon'ny tompo ho anao.
tsy mijery azy zay hoe inona sitrapon'ny tompo amiko, fa itsika tsirairay avy dia ho adin'ny tompo aminy ianao, fa tsy ho adin'ny tompo amin'izay any hafa. Mazava ve zay? Tsy ho adin'ny tompo amin'izay any hafa, ka le any hafa aloha avelao any, fa le anao sy ny tompo aloha iraharahana tsara, ataovy tsara ny raharahanao eo anatrehan'ny tompo. Halleloia. Ny mampisy olana eo amin'ny fiainan'ny olombelona dia zay ilay variana mijery ny hafa zay. Raha mijery ny hafa fotsiny moa maninona, fa raha mijery ny hafa ka misy fahasolafahana, misy fatafotohinana, misy fialonana, dia zay ny ratsy. Tahaka ny iza le nialona voalohany tao anatin'ny baiboly? Kaina nialona ny Abela, satria nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatrika Abela, nakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra nataony, fa nenazy tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Dia tsy tonga saina izy resaka tamin'Andriamanitra hoe inona ny antony, inona ny tokony ataoko, inona no anorenana an'izay, fa tany amin'le rahalahiny izy no namatratra ary nakahala n'le rahalahiny, nisy tsy fitiavana ary niteraka famonona. Zava-doza izany fialonana zany. Mila miambina. Io zany dia voly tsy kely lalana, dia voly mamafy foana, dia voly mitady irika. Fa tsy hoe za mpino, za manana ny tompo, zako tsy tratratratra an'izany tsony. Fa raha vao tsy miampina ianao dia mety hisy hiteraka fialonana ao anatinao. Maninona ny any talenta ray, nefa ny enranona 5, nefa ny enranona 2, nefa ny enranona 10, nefa ny enranona zao. Anao sy ny tompo, ianao sy ny tompo miresah, ary ny tompo malala zay tokony ho anao, zay tsara ho anao. Vakiky ao Matthieu toko 20:5-10. Rehefa niantso ilay mpanakarama, dia ny sasany nampidiriny tamin'ny 8 maraina, sasany nampidiriny tamin'ny 10 maraina, sasany nampidiriny tamin'ny 2 atoandro, sasany nampidiriny tamin'ny 4 hariva. Rehefa tonga tamin'ny 9 hariva nizara karama amin'izay izy, dia naninona? Nitovy daholo ilay karama. Ny karaman'ilay olona niditra tamin'ny 4 hariva nitovy amin'ny karaman'ilay olona niditra tamin'ny 8. Aizany tsy alina ilay miditra tamin'ny 8. Hoe ino ty ataonao ty? Zay hoe ny asa nanomboka tamin'ny 8 ty karama omenao. I olona io tamin'ny 4 niditra mitovy koa ny karama omenao. Dia hoy ilay mpanompo hoe, hoy ilay tompo hoe, ratsy fa io masonao satria tsara. Tsy mahazo manao zay tiako amin'ny hafa aho. Tsy mahazo manao zay tiako amin'ny hafa aho izy. Ratsy ny masonao satria tsara. Raha zany mpampiasa anany rehetrarehetra, anany zavatra rehetrarehetra zay tiako anaovana azy no anaovako azy. Fa ratsy vany mifonao satria tsara. Andriamanitra tsara, Andriamanitra tsara. Le teo amboniny hazo fijaliana teo iny voavovonjy, tsisy ady hevitra amin'iny mihitsy. Ahoana ry tompo, efa ho faty eo izay voavojainao, zay 20 taona ty mbola tena miady mafy. Manao zay tiany atao ny tompo. Ary zay mahatonga ny tompo miteny hoe ny farany ho voalohany, ny voalohany ho farany. Misy olona efa eo ampialahany ainy eo no kasihan'ny tompo mahazo ny famonjena. Ny farany ho voalohany. Misy olona efa nantsony tompo efa taona maro, mbola ao amin'ny fanompona, ao amin'ny fitoriana, ao amin'ny ady, ao amin'ny fitsapana, mbola eo foana. Tsy mahazo maladina an' Jesosy tsika. Iza moa tsika anao nadina an' Jesosy? Jesosy ve no takitsika anao tatitra amintsika? Jesosy ve no takitsika anao tatitra amintsika hoe ahoana ty ry Jesosy, ino ty ataonao ty, ino zao zao? Tadio fa Jesosy dia souverain. Halleloia. Souverain zany dia zao masimandidy. Ny masimandidy any dia zao zay tiany atao no ataony. Ao amin'ny Salamy 5:10 dia milaza hoe ny Andriamanitray aiza ao an-danitra ao maninona? Manao zay tiany atao, manao zay tiany atao. Halleloia. Iza matsapa fa manao zay tiany atao Andriamanitra? Halleloia. Manao zay tiany atao io. Fa ianao kalma fotsiny miaraka amin'ny tompo. Kalma fotsiny miaraka amin'ny tompo fa manao zay tiany atao ny tompo. Matthieu 20:5-10. La amin'ilay hoe karama teo io. Andiny faraika ambin'ny folo, toko 20. Ary rehefa nahazo izany izy dia
ny monomonina tamin'ny tompotrano ka nanao hoe ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monjy kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fatrotrana sy ny hainandro. Fa izy namalika nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe risakaiza, tsy mba manao zay tsy marina aminao aho, tsy efa dia nariva ny fanekenao tamiko, raiso ny anao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako omena toraka ny anao koa, tsy mahazo manao zay tiako amin'ny hava aho, ratsy va no masonao satria tsara aho. Dia toy zany ny farany voalohany ary ny voalohany farany. Raha lahy sy anabavy, fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, raha te ho anampy anao zavatra rehetra, atsyanao ny amin'ny alina, ny fitafiana, ny amin'ny aina sy ny sisa, aza monomonina eo anatrehan'ny tompo. Fa ty fimonomonomana ty tsy ankasiran'Andriamanitra, ary fimonomonomana na tonga ny zanak'Israely 40 taona tany anefitra ihany noho ny fimonomonomany, ary ny fimonomonomana na tonga ny zanak'Israely nandefasan'Andriamanitra ny menarana nanaikitra azy ka maty avokoa izay monomonona. Aza monomonina eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay zavatra taony, amin'izay zavatra petrany aminao, amin'izay zavatra iainanao, amin'izay zavatra pandaloviny aminao, amin'izay zavatra rehetrarehetra eo aminao. Hoy ny voasoratra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Eny, misaora, haleloia, mideran tompo, mankalaza azy, manomeza voninahitra azy amin'ny fiainanao, amin'ny zavatra rehetra ataony eo aminao, amin'ny fandaminany, fa Andriamanitra endry izy, Andriamanitra tsara izy, sady mpanao tsara. Haleloia. Hoy ny voasoratra hoe ny ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa fantatrao rovina, ho fantatrao rahatrizay. Zay no Andriamanitra endry azy. Raha toro ny tompo atsika ny zavatra mbola iainantsika, hoe mbola reto ny zavatra iantra, mbola reto ny zavatra isy, mbola reto ny zavatra nanana sy ny sisa, mety hitsoka ianao, mety tena ho sahirana. Fa sofa ny zavatra haitsika dia ny amin'izao ihany, ny afaka 2 minitra tsy haitsika. Fa aza manahy ianao ny amin'ny ampitso, aza manahy ianao ny amin'ny hoavy, aza manahy ianao ny amin'izany rehetrarehetra zany, ary miankina amin'ny tompo fotsiny. Fa tsara ny fitondrany, tsara ny fandaminany, tsara ny zavatra apetrany ho anao. Fa izao tompo nandraikitra ianao enatrehan'ny tompo. Haleloia. Inona ianao enatrehan'ny tompo? Tompo nandraikitra ianao. Na firy taona ianao na firy taona, na inona faripahaizanao, na faripahalalànao, na sokajy nasanao, na firazananao, na iza ianao, na iza, na inona na vaiza ianao, na vaiza, misy andraikitrao apetraka ny tompo aminao, ary anadina ny tompo aminao rehefa iverina izy. Rehefa iverina izy dia ho adin'ny tompo ianao. Tompo ve ny talenta nomeny ianao? Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zao, tsisy mitomoemoem-po anao. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miasa daholo, tsisy matoritory zany, tsisy mipetrapetra-potsiny zany. Tao Tesalonika dia nisy mipetrapetra-potsiny, misy tsy miasa, misy mandrarany an'ny hafa fotsiny a, dia miankina amin'ny hafa, dia mihinana ny an'ny hafa. Dia hozy Paoly hoe tandremo fa ao aminareo ao Tesalonika ao dia misy tsy mandrarà ny amin'ny anazy fa mijery ny an'ny hafa, zay tsy miasa hozy izy, aoka izy tsy hinana. Ny tena miasa voalohany indrindra ary ny modely indrindra amin'ny fahazotoana amin'ny asa dia izy. Ta mafimafy hoe iza ny tena modely indrindra raha fahazotoana ny asa sy miasa? Mivitsika. Akoatra vitsika. Jesosy mihitsy, Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra mihitsy ny voalohany a, dia Andriamanitra avy eo ny tafy ny vitsika, dia ny vitsika avy eo ny tafy ny olombelona. Fa rehefa nanoratra Solomona ao amin'ny ohabolana dia izy hoe mandehana makany amin'ny vitsika ary lay malaina. Fa ny vitsika tsy manana PDG, vitsika tsy manana DG, vitsika tsy manana mpikomandy, fa tonga dia mahay miara-miasa, tonga dia miasa, tonga dia miasa. Dia ianao ve hozy izy mbola atory kely ihany, ianao ve mbola iodina kely ihany, mbola atory ihany, ho avy aminao ny fahantrana hozy izy, ho avy aminao ny mosary. Mila olona mazoto ny tompo, mila olona mazoto miasa ny tompo, mila olona mazoto manao zay napetraky ny tompo ataony ny tompo.
ndray ny atsika matsy rehefa hoe any jesosy dia sao dia tsy mety le mitady sao dia tsy mety le miasa sao dia tsy mety le mampitombo jerevo tsara ty Matio 5:20 ty a fa naninona le olona nahazo sitraka atao hoe ry mpanompo tsara sady matoky naninona nampitombo le olona zay nametrahana talenta tato nampitombo dia hoy izy hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Andriamanitra dia Andriamanitra ny asa satria nampisy an'ireo rehetrarehetra hoe dia noho ny asan'Andriamanitra, ny teny Andriamanitra dia nisy, ny teny Andriamanitra dia nisy. Rehefa nanomorona ny olombelona Andriamanitra tsy vitany ny teny fotsiny fa Andriamanitra mihitsy no nandray fotaka dia namolavola n'le fotaka, namolavola n'le tanimanga, dia nanome an'le tanimanga tahaka ny endrin'Andriamanitra, dia nanome azy fofonaina mahavelona, dia lasa olombelona. Dikan'izay tsy voaforiporona fotsiny tamin'izao ny olombelona, tsy voaforiporona fotsiny tamin'izao ianao, fa Andriamanitra mihitsy ny asa namolavola dia nampisy endrika anao, nanome fiainana ho anao. Dikan'izay Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahazotoana, Andriamanitra ny asa. Ao amin'ny Jaona 5:5 Jesosy dia milaza hoe ny raiko miasa ary za koa miasa mandraka ankehitriny. Jaona 5:5-7. Ny raiko miasa ozy izy, izaho koa miasa mandraka ankehitriny. Aiza hoe sika amin'ny amin'ny fahazotoana. Io tsy fahazotoana manao asan'Andriamanitra fotsiny tiako tenenina, fa fahazotoana amin'ny fiainana isan'andro san'andro, fahazotoana amin'ny asa andavanandro, amin'ny asa fitadiavana, amin'ny asa famelomam-bady aman-janaka, amin'ny asa fikaramana, manana fahazotoana ve? Fa mampalahelo ny zavatra misy raha dia jeren'ny mpandinika dia ozy hoe ny aty amin'ny faritra Afrika aty ny olona dia olona ohatrany malaindaina daholo. Mialatsiny aloha milaza an'izay. Dia izay mahatonga an'ilay hoe moramora, au pays du moramora, makamaka milamina, makamaka tsy taitra, varimbarina, matoritory, fa tsy mba mitsiketsika. Nampitomboana ny talenta 5, nahazo talenta 5 fanampiny, lasa 10. Mila fahazotoana ianao, mila famporosiana, mila fiasana mazoto ao amin'ny tompo. Amen. Fa tsy tombo azy io fa ianao nomeny tompo saina. Araky ninona ozy izy nampitombo azy? Araky ny fahaizany avy. Zany hoe fa misy inona zany eo ampitomboana an'io 5 io? Tsy adaladala ny tompo nanome 5, tsy adaladala ny tompo nanome 2, tsy adaladala ny tompo nanome 1, fa efa misy inona any aminao ampitomboana azy? Efa misy fahaizana. Haleloia. Ka mampitombo ve ianao sa tsy mampitombo? Araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa nomena ny talenta ho avy ny tompo anatin'azy. Raha miresaka tsika fahazotoana ihany, fahazotoana eto zany aloha zao tsy miresaka hoe kristianina sy tsy kristianina, fa fahazotoana amin'ny ankapobeny fotsiny. Dia manakolazaina amin'izany ny Baiboly, manakambara amin'izany ny Baiboly. Dia raisitsika misy andininy tsoratra masina ho raisitsika ny amin'izany. Ohabolana 10:4. Ohabolana 10:4. Dia zao ny voasoratra: ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany, fa mampanankarena ny tanan'ny mazoto. Petraka tsara zany teny zany. Ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany, fa mampanankarena ny tanan'ny mazoto. Haleloia. Mazoto sa miravoravo tanana ianao? Mazoto ianao sa miravoravo tanana? Fa arakaraka ny ataonao ihany ny vokatry ny zavatra miatro eo amin'ny fiainanao. Manaraka, ohabolana 12:4. Ohabolana 12:4. Ny tanana mazoto no anapaka, fa izay miravoravo tanana dia ampanompoana. Mbola mitombona foana zany tenin'Andriamanitra zany a. Ny tanana mazoto no anapaka, izay miravoravo tanana dia ampanompoana. Ohabolana 13:4. Ny fanahan-kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa fanahany mazoto ho atavezana. Haleloia. Fanahan-kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahy mazoto ho atavezana. Za mino zato isan-jato, za mino zato isan-jato, za matoky tanteraka ny fanahy masina, fa matoa mandeha zany teny zany androany
misy mila olona miala amin'ny fahalainanao, misy olona mila miala amin'ny fahalainana, misy olona mila miala amin'ny firaviraviana tanana, misy olona mila miala amin'ny fitomoempoana, fa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia olona mazoto. Haleloia. Mety hiteny anao re za mazoto fa tsy hitako mihitsy zay atao. Atoro ny tompo anao io, lazaiko anao zany. Za mazoto fa tsy hita zay aleha, tsy hita zay atao. Ny tompo malala ny zavatra rehetrarehetra, fa rehefa aminao fotsiny ny zotom-poa, tompo miasa. Haleloia. Ohabolana toko faha 1 andiny 15. Ny hevitry ny mazoto dia mampanankarena, fa ny maimaika rehetra dia alahelo ihany. Ny hevitry ny mazoto dia mampanankarena. Dia hoenao hoe any amin'ny testamenta taloha daholo nge zany resahanao zany, fa io fahendrena io ohabolana io petraka foana. Nanoratra ny ohabolana dia Solomona dia le nangataka hoe ahoana ny ataoko, teny Andriamanitra angatao zay tianao misy angatahana. Dia Solomona nangataka meo fahendrena ahafahako mitantana an'ity vahoaka ity. Dia hoy Andriamanitra hoe satria anao tsy nangataka ny anankarena, tsy nangataka hoe lavelona, tsy nangataka anambola be, fa ny fahendrena ny nangatahanao, dia omeko anao ny fahendrena. Fa fanampy ny fahendrena dia omeko anao ny harena, omeko anao ny fahalalana, omeko anao ny fananana. Iza le fahendrena? Jesosy Kristy. Raha Andriamanitra tsy niaro ny zanany lahy, fa natolony hamonjy antsika izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy omen'Andriamanitra miaraka aminy zavatra rehetra. Nomen'Andriamanitra fahendrena i Solomona, fa nanaraka an'ilay fahendrena ho toy any rehetra. Dia ao anatin'ny ohabolana io le fahendrena voalohany indrindra dia Jesosy Kristy. Ao anatin'ny Romanitsika le lazaiko teo toko faha 12 andiny faha 1 dia moa izy hoe mazoto fa aza malaina. Eo fotsiny aloha, mazoto fa aza malaina amin'ny fiainana ankapobeany zay. Fa fanampin'le mazoto fa tsy malaina amin'ny fanomponan'ny tompo, dia mbola ambon'le mazoto tsy malaina, inona ny takian'ny tompo? Inona ny takian'ny tompo? Raha mamaky baiboly tsika mitoy an'io Romanina toko faha 12 io, aoka afana fo amin'ny fanomponan'ny tompo. Mazoto fa aza malaina, fa raha nompo ny tompo mihoatra ny mazoto sy ny mihoatra ny zoto dia fahafanampo, fervent, manana ferveur, zany hoe mirehatra mafana amin'ny fanomponan'i Jesosy, amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, dia olona mazoto. Dia apetraka amintsika tsirairay avy zany teny zany a. Ataoko hoe mety efa heninao foana ny tantarany amin'ny talenta, mety efa fantatrao fa samy hafa be mahafantatra sy miaina an'le teny, samy hafa be mahafantatra sy miaina an'le teny. Aiza ho aiza ny zotonao, aiza ho aiza ny fahazotonao, aiza ho aiza ny fampitombonao talenta, tsy fahotana velively mampitombo talenta, ary sitrapon'Andriamanitra mihitsy, fa ny fahotana dia ny manafina talenta. Hery taona, 2 taona, 3 taona, 4 taona mbola talenta ray foana, 5 taona, 10 taona mbola talenta ray foana. Dia ozy izy hoe alaivo iny talenta iny omeo an'le efa manana, dia io ario any amin'ny fahaverezana any. Mampatahotra be nge zany, mampatahotra be zany. Asa fampitombona, fampitombona, fampiroboroboana, fanaovana asa n'Andriamanitra, fampitombona ny talenta. Raha tsy mitandrina ary tsy manao izay sitrapon'Andriamanitra, mety hiteraka anao ho any amin'ny fahaverezana. Dikan'izay mahatonga hoe tsy namoa zany dia nisy inona tao? Afaka miteny mafimafy dia ny tsara fahalainana. Matoa tsy nisy vota ao dia tsy nisy inona tao? Tsy nisy hafanampo, tsy nisy inona koa? Tsy nisy fankatoavana. Matoa tsy nisy vota ao dia tsy nisy firaketana tamin'ilay manome vo. Dia matoa tsy niraikitra tamin'ilay manome vo dia naninona? Natsipy any anaty afo. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 10 hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia ho tambatambazina, dia rotsirotsiana,
dia konokononana kely eo ny sapana rehetra eo amiko izay tsy mamozy izy dia kapaina dia ariana ny ivelany dia atsipy any anaty afo loza ange zany e zava-toza ange zany e Jesosy io miteny io Jesosy mihitsy io miteny io ny sapany rehetra eo amiko izay tsy mamoa ho kapaina atsipy any ivelany alazo ho maina dia ho dorana mamoaza marina mamoaza voamendrika ny fibebahana fa mamoaza koa ao amin'ny tompo amin'ny asanao isan'andro amin'ny asa fanomponao amin'ny fiainanao eto an-tany fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fampitomboana azonao ve zany zavatra toriko aminao tsy resaka prospérité tsy resaka le fampanana-karena fa zavatra voasoratra ato anaty baiboly mipetraka tsara ny zavatra lazaiko anao fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny multiplication satria rehefa naniraka ny Adama sy Eva izy dia ahoana hozy izy mandehanao izy dia miparita dia mitombo dia miabetsa rehefa naniraka ny Noa izy dia zay koa lazany hoe mandehana miparita miabetsa rehefa naniraka ny fiangonana izy mandehana eny amin'izao tontolo zao mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra rehefa teto tany Jesosy dia namoky olona tamin'ny alalan'ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa olona firy no nomeny sakafo 5,000 mahery dikan'izay nampitombo izy mba nanomezany ho an'ny hafa halleloia nampitombo izy mba nanomezany ho an'ny hafa toizako amin'izay le izy raha resaka lazaiko teo fotsiny amin'ny ankapobeny dia resaka fiainana amin'ny ankapobeny fotsiny fo zao miditra amin'izay tsika maha-kristianina anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao dia le talenta omenanao talenta ho an'i Jesosy talenta ho an'i Jesosy fa tsy ho an'izao tontolo zao tsy ho an'ny devoly mampalahelo fa misy ny mahay mihira misy ny mahay mitendry misy ny mahay mamorona fa tsy ho an'i Jesosy fa ho an'izao tontolo zao ampiasain'le ratsy mitarika olona any fahaverezana mitarika olona ho any amin'ny lalam-diso fa ny talenta izay nomeny tompo anao ny talenta izay nomeny tompo anao dia ento ho an'ny tompo ento anompona azy ento iderana azy ento ampanjakana azy eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny misy anao ento iderana an' Jesosy ary ento ankalazana azy fa ianao anatin'ny fanetretena raha mahay mihira ianao tsy ho ianao no hita fa Jesosy no hita raha mahay mitendry ianao tsy ianao no hita fa Jesosy no hita raha mahay manao asa tanana ianao tsy ianao no hita fa Jesosy no hita raha mahay manao asa soratra ianao tsy ianao no hita fa Jesosy no hita amin'izay asa ataonao rehetrarehetra dia ozy ianao hoe tsy zany nanao an'io tsy fahaizako io fa fanomezana nomen'Andriamanitra aiza ho aiza sika ny fanaovana asan'Andriamanitra aiza ho aiza sika ny fampitomboana ny talenta fa zavatra takian'Andriamanitra ihany koa zany fanohanana asan'Andriamanitra fanaovana asan'Andriamanitra fanaovana asa fanompoana mba vakio kely ao amin'ny Luka 9 Luka 9 andininy voalohany Luka 9 andininy voalohany ary taoriana kelin'izay dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary 12 lahy nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nosotraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny demony 7 sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fananan'i Heroda ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany izay nanompo azy tamin'ny fananany Jesosy raha nanao ny asa fitoriana Jesosy namoaka demony Jesosy nanasitrana amin'ny marary Jesosy nanangana ny maty Jesosy nanao fagagana maro fa niaraka tamin'i Jesosy tao ambadika tao dia nisy ny olona zay nanaraka azy ary nanohana an' Jesosy tamin'ny fananany mipetraka tsara zany tenin'Andriamanitra zany hoe ianao raha mpanompon'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra raha nomen'Andriamanitra ny talenta
dia raha miaraka amin'i Jesosy dia toano ny asan'Andriamanitra, toano ny asa fanompona, toano izay rehetrarehetra fitoriana araka ny tenin'Andriamanitra. Apetraka tsara kosa aloha zay, satria be da be ny fitoriana zao, be da be ny fanompona zao, be da be ny fizarana zao, zay hitanao fa mamona, zay hitanao fa filazantsara ny tany, zay hitanao fa tsy miresaka fibebahana, tsy miresaka ny azo fijaliana, tsy miresaka fahamasinana, tsy miresaka an' Jesosy sy ny maizy azy rehetra, tsy milaza ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, fa filazantsara marina, filazantsara hafahafa, filazantsara ny tany, filazantsara ny olombelona. Tsy zay le resahako aminao, fa le tena filazantsara, lay Jesosy ranoray, lay fahamarinany tenin'Andriamanitra, lay tahaka ny nataony reto olona rehetrarehetra nanaraka an' Jesosy, nanompo azy tamin'ny fananany, dia apetraky ny tompo koa ianao mandrapatonga an' Jesosy eny amin'ny raolanitra, mampitombo ny talenta dia manohana ny asan'Andriamanitra. Halleloia. Zao mantsy zavatra misy ndraindray tsika rehefa hoe olona afaka ao amin'i Jesosy, ndraindray tsika rehefa hoe afaka tsisy fahafolo-kareny zany tsony ao amin'i Jesosy dia milamina be zany fa tsisy ninona tsony, tsisy aloha, tsisy omena, tsisy vola miala. Fa lazaiko anao fa efa teneniko hatramin'izao tsy resaka fahafolo-karena tsony ny takiany Jesosy aminao, fa ny takiany Jesosy aminao tsy 10% itsony, fa ny takiany Jesosy aminao dia 100% amin'izay anananao, amin'izay eo, ary io anananao tsy anao fa an' Jesosy. Halleloia. Io anananao io tsy anao fa an' Jesosy. Io talenta io tsy anao fa an' Jesosy. Zay le voalaza teo amin'ny 5:20 nomena le izy mba ho tantanana, fa rehefa tonga avy eo nanatana amin'izay izy ny amin'ny volany. Ho adin'ny tompo ianao ny amin'ny talenta, ny amin'ny fananana, ny amin'ny zavatra rehetra napetraky ny tompo taminao, indrindrandrindra amin'ny asa fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga na miteny hoe efa nandray an'ireny fampianarana rehetra ireny tsika, zay vao naray an'ity androany. Fa ny zava-dehibe aloha ny tenanao no atolotrao an' Jesosy, ny fonao no atolotrao an' Jesosy, ny mombanao rehetra no atolotrao an' Jesosy. Zay tena hoe zava-dehibe. Fa be da be ny olona tsy manolo tena ho an' Jesosy, fa ny volany no alefany any, ny fitaovany ny alefany any, ny fananany ny alefany any. Tsy idiranao ny fanjakan'ny lanitra zany. So toy ianao hoe tena efa namafy be efa niantoka trano efa niantoka frais efa niantoka zao tamin'ny fanompona. Fa tsy reny dia davy ny tompo idirana fanjakan'ny lanitra aloha, fa ny tenanao aloha voalohany indrindra efa natolotra ho an'ny tompo ve. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahadimy, Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahadimy, dia zao ny voasoratra ao hoe ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenany natolono an'ny tompo aloha, dia izay vao anaikio noho ny sitrapon'Andriamanitra. Korintianina faharoa toko fahavalo, toy izy hoe ny zavatra ny tena nagaganay ozy izy dia ny tenany natolono an'ny tompo aloha, zay ny tena zava-dehibe, dia zay vao natolono anaikio. Zany hoe raha anao asan'Andriamanitra ianao, raha anohana asan'Andriamanitra ianao, raha hiasa ao amin'ny tompo ianao, ny tenanao mihitsy aloha mila an' Jesosy. Fa raha ny tenanao tsy an' Jesosy, ianao anohana, ianao amatsy, ianao anao zao, tsy hitan'ny tompo ireny, ary tsy hidiranao fanjakan'ny lanitra. Fa ny tenanao mihitsy no an' Jesosy, ny fonao mihitsy no an' Jesosy, ny mombanao rehetra mihitsy no an' Jesosy. Dia izay ianao vao mampiasa izay fananana rehetrarehetra. Halleloia. Mila raha te hiasa ao an'Andriamanitra, raha te hoe ao anatin'ny fikasana ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia mahafoiza ho an'ny asan'Andriamanitra, mahafoiza ho an'ny tompo. Zavatra tsy dia mbola indraindray tsika tsy hitantsika eo angamba le valiny, dia tsy mahafoitsika. Fa zao no lazain'i Jesosy rehefa mamaky ianao atao amin'ny tenin'Andriamanitra ato, dia Jesosy miteny matetika amin'ny olona izay manao asa soa, amin'ny olona izay mahafoy, amin'ny olona izay manao sitrapony, dia hoy Jesosy hoe lehibe ny valim-pitiany, lehibe ny valim-pitiany any an-danitra, lehibe ny valim-pitiany eto an-tany. Izany hoe amin'izay fahafoizanao, amin'izay fanomezanao, amin'izay fahalalanao tanana, dia hoy Jesosy hoe lehibe ny valim-pitiany,
lehibe ny valim-pitiany. Toetra anankiray takian'ny tompo akoatra n'le hoe mazoto dia toetra anankiray mafohy manome. Toetra anankiray izay mila anananao koa raha iresaka fikatsahana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ka hoe hanampy anao zavatra rehetra. Toetra voalohany le fanampiny rehefa rehetrarehetra lazaina teo fa ny amin'ny androany dia le mazoto, fa ny toetra faharoa dia manome. Manome, mafohy. Toetran'Andriamanitra izay manome zay. Zay Andriamanitra mampiseho fitiavany antsika fa fombola mpanotsika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Toy izao noho ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe io toetran'Andriamanitra io manome io dia mila hita toetranao ihany koa. Halleloia. Mantany anao ny tompo amin'izao, eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana. Aiza ho aiza hita ve izay toetran'Andriamanitra zay? Ao amin'ny Petera faharoa, i Petera dia miteny hoe tsika dia lasa piray amin'ny fomba an'Andriamanitra, na hoe participant à la nature divine. Raha mandray ny toetran'Andriamanitra ianao, raha mandray ny momba an'Andriamanitra ianao, dia tokony ho hita eny aminao izay toetra manome zay. Tokony ho hita eny aminao izay toetra manome zay. Iza nomena? Aiza nomena? Ahoana ny hanomezana? Dia izao ny voalazan'i Jesosy hoe, mahita ianao an'ilay tantara le Samaritana tsara fanahy. Satria tao anatin'iny dia nitsapan'i Jesosy ilay olona nanadina azy hoe iza ary ny sakaizako. Dia napetraka Jesosy mihitsy fa tao anatin'iny resaka Samaritana tsara fanahy iny olona tsinitsinina n'ilay Samaritana, lay lavo, lay nisy namono, lay fasaiko faty, no raisiny iny, nitsabony, netiny tany amin'ny trano fitsaboana, dia nikarakarainy ary nomeny izay tokony hikarakarana azy, tsinitsinina. Zany hoe ianao raha manome tsy mifidy ihany koa izay apetraky ny tompo hoe iza nomena, iza nomena, iza nomena, fa apetraky ny tompo toetra atsika zany. Ahoana no ahitan'i Jesosy? Ahoana no ahitan'ny olona an' Jesosy raha tsy hitany eny aminao ny toetran'i Jesosy? Jereo vakio ange filazantsara io, jereo tantara io, fa mahita an'io ianao anaty vakio amin'ny maso tena hoe mankataka fanazavan'ny fanamasina, fa hitanao anatin'io tantara filazantsara io zany hoe Andriamanitra manome zany. Hitanao zany Jesosy hoe manome zany, manome fotoana, manome zay heriny, manome zay fahefany, manome fanasitranana, manome mofo azandrano, manome famindrapo, manome famelan-keloka. Andriamanitra dia manome. Halleluia. Aiza ho aiza asianao amin'izay fotoana zay, manome ve ianao? Io manome io dia zao, tsy miankina amin'ny hoe alao aloha za anana be vao hanome. Tsia, rehetrarehetra eto tonga eto tsisy fierana, fa zay amin'ny fanananao sy zay amin'ny mahainao anao amin'izao ora sy fotoana izao, ny toetra takian'ny tompo aminao, na manambe ianao na tsy manambe ianao, na kely na firy na manahoana eo aminao, ny toetra takian'ny tompo aminao dia le fitiavana manome. Fitiavana an'Andriamanitra, fitiavanao an'Andriamanitra, fitiavanao an'ny olona, fitiavanao anao ny sitrapon'Andriamanitra dia manome. Halleloia. Ary zavatra lazaiko anao dia zao, lalàna ao amin'ny Baiboly io, lalàna ny tenin'Andriamanitra io, fa lazaiko anao fa arakaraky ny hanomezana no maninona? Arakaraky ny hanomezana no mbola hanomezan'Andriamanitra anao indray. Vakio nge ty tenin'Andriamanitra ty mahatonga saina be. Verina kely indray tsika any amin'ny ohabolana. Ohabolana toko faha 1/10, andininy fa 420. Ohabolana toko faha 1/10, andininy fa 420. Ohabolana toko faha 1/10, andininy fa 420. Dia inona ny voasoratra ao? Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany.
misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, misy fatrapahihatra nefa tonga malahelo. Mpitoroteny toko fa 1 mpitoroteny toko fa 1 andiny voalohany. Atsipazo eny amin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny 7 ary na dia ny 8 aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana anjo aty ambonin'ny tany. Zany hoe mamafy, manome zay dia toetra mila takian'Andriamanitra, mila ananatsika. Tsika matsy d'origine tsy manome zay d'origine ana d'origine mahihatra, fa rehefa tonga ao am' Jesosy zay iendahan' Jesosy zay, mila miala zay, mila mahafoy, mila manome, mila manolotra. Fa raha tsy nameo anao Jesosy tsy voavonjy ianao, raha tsy nanolotra ny tena anao Jesosy tsy voavonjy ianao. Ary jereo fa fanolora-tena ho an' Jesosy, fanolora-tena an'Andriamanitra, anaky firy nomen'Andriamanitra hamonjy atsika? Ray. Fa firy ny verina avy any avy eo rehefa vita famonjena? Dia hoy voasoratra amin'ny Apokalipsy hoe amanalinaliny tsy hita isa, noho le fanomezana ny anankiray, zay mahafoy ny ainy no avery azy, zay mahafoy ny ainy no avonjy azy, fa zay tia ny ainy no avery azy. Inona tian'izany tenenina? Raha ohatra ka mbola mitandritandrina sy mikenakena sy mitaditady ny anao foana ianao, dia mbola hosahirana foana ianao, mbola hosahirana sy hosasatra foana ianao. Fa rehefa ianao no mamotsitra ary mahafoy ny zavatra rehetrarehetra, ary tsy misy atony aminao intsony zavatra rehetrarehetra ankoatra an' Jesosy, dia hoy izy hoe ianao indray ny azonao ve zany lalàna fanjakan'Andriamanitra zany? Izay tia ny ainy no avery azy, fa zay mahavery ny ainy no avonjy azy. Ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra dia zao: lalàn'ny fahafoizana, lalàn'ny fanomezana, lalàn'ny fahafatesana. Hoy ny voasoratra: raha tsy milatsaka amin'ny tany voambary ka matoritory, maninona? Maty. Raha tsy milatsaka amin'ny tany voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Ka tsy maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty izy dia mamobe. Zay le filazantsarany Tompo. Te hamove ianao, te hamoa ianao, mila maty ianao. Maty ahoana? Matiny amin'izay tianao, matiny amin'izay sitraponao, matiny amin'izay fitiavan-tenanao, matiny amin'izay mombanao rehetrarehetra. Apetraka ao am' Jesosy, eo amin'ny hazo fijaliany ireny, zay tianao Jesosy, zay mombanao Jesosy, zay sitrakao Jesosy, dia hoy izy hoe mamobe iny avy eo. Fa raha ianao no mbola ao anatin'ny fahirana, raha ianao mbola ao anatin'ny fihirimbelona, raha ianao mbola ao anatin'ny fitiavan-tena sy hoe izao ihany, dia mbola kombahatra amin'ny farany ianao sy Jesosy, ary tsy avelan'i Jesosy ianao. Misy foana zavatra anahirana anao, atsakana anao foana eo, ataoko mihitsy hoe blocage. Ny blocage tsy resaka tsy hoe tsy mandofa folo-karena, hoe mahatonga anareo tsy ampinina, mahatonga anareo tsy manan-kitafo, sakafo sy ny fitafiana, anareo tsy mandofa folo-karena. Lanika zany, tsy zany no izy, tsy marina zany. Mahatonga anareo marary, mahatonga anareo tsy tafavoaka, mahatonga anareo tsy vita mampitombo, dia anareo tsy ao anatin'ny fahafolo-karena. Tsy marina zany. Mahatonga anao ao anatin'izany tsy fahombiazana, tsy fampitomboana, tsy ao anatin'ny ataoko hoe fanambinan'Andriamanitra. Fa misy mihitsy ny fanambinan'Andriamanitra, misy mihitsy ny fitahian'Andriamanitra, misy mihitsy ny fomban'Andriamanitra, ary tena araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany. Fa matoa zany indraindray tsy mipoitra eo aminao, dia na Andriamanitra manefy sy mizaha toetra anao araka ny sitrapony zay, na misy fahotana ao aminao, misy tsy araka ny tenin'Andriamanitra ao aminao, misy tsy fahafoizana ao aminao, misy fihirinam-belona ao aminao, dia tsy miasa ny tanan'Andriamanitra. Halleloja.
fa mila mahafoy ny zavatra rehetra ianao, mila manome ianao, mila tsy mitana ny anao tsony ianao. Zao nge ny zavatra tena marina, tsika napetraky ny tompo mpitantana eto tany fa tsy anao io. Halleloia. Fantatrao ve zany? Tsy anao io. Rehefa tonga le mpanadina natao anatin'ny Matthieu 5:20 dia hoy izy hoe aka antany amin'izay izy momba ny volany. Ny volana ozy izy, fa tsy ny volan'ilay olona teo. Tsy anao io. Zavatra rehetrarehetra apetraky ny tompo aminao, mpitantana fotsiny ianao. Mpandrindra, mpandamina, fa antompo io rehetrarehetra io. Antompo io rehetrarehetra io. Mila miaino ianao, mila mamantatra ianao. Halleloia. Mila mahafoy ianao, mila manome ianao. Jesosy misy famarinana be da be mihitsy lazainy Jesosy ao anatin'ny toriteny izay ataony. Raiso kely angety Luka 5:9. Luka 5:9 andiny fa 7:30. Luka 5:9 andiny fa 7:30. Atomboy amin'ny andiny fa 5:30. Luka 5:9 andiny fa 5:30. Luka 5:9 andiny fa 5:30. Fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora, ka azakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohany ianareo. Mamela dia mba havely ianareo, omeo dia mba omeny ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no omeny eo ampifonareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo koa. Jesosy ho aty miteny ity. Zany hoe tiako tenenina hoe ny baiboly aloha ten'Andriamanitra daholo, fa eto Jesosy mihitsy no miteny, Jesosy mihitsy no manafatra. Hoy Jesosy hoe omeo dia mba omeny ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no omeny eo ampifonareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo koa. Ny dikan'izay dia zao, arakaraky ny anomezanao no andraisanao. Raha mameray ianao dia ho ray koa ny voarainao, mety ho atsasany ahy. Raha mame 5 ianao, 5 koa ny voarainao. Raha mame 10 ianao, 10 koa ny voarainao. Famarinana ara-baiboly nandresahako aminao zany a. Any hoe amin'izao fotoana aloha ataoko hoe mety hoe sarotsarotra miainao zany, satria ao anatin'ilay fampianarana diso ny fampianarana sandoka rehetrarehetra mampirisika amin'ny zavatra resaka jackpot le lazaiko e. Fa famarinana ten'Andriamanitra dia mipetraka foana hoe ny zanak'Andriamanitra mila mahafoy. Le mahafoy tiako tenen'io ary dia zao, tonga dia tsoroko le izy, tsy hoe ho ana pastera ny tiana resahana eto, na ho ana lehilahin'Andriamanitra, na ho ana mpanompon'Andriamanitra, tsy zay ny tiana resahana eto, fa manomeza ho an'izay manodidina anao hoe kamila, mahantra, kamboty, mpitondra tena, marary any amin'ny hôpitaly, olona any amponja, olona eny an-dalana, reny rehetrarehetra reny zay nataonao tamin'ireny hoy Jesosy, nataonao tamiko. Halleloia. Efa nanao an'izany ve ianao? Tsy ataoko hoe mamaly ianao, fa eritrereto ao andohanao ao. Raha mbola mieritreritra be ianao hoe oviana moa sy taiza moa, mbola tsy fomba fiainanao zay le izy. Fa raha hoy zany hoe tena sadiditra soa fa be da be dia fomba fiainanao zay. Matthieu 5:20, rehefa nanao an'ilay fitsarana hoe avianareo zay tahin'ny raiko ao amin'le hoe tsy nanakanina, narary, tany an-tranomaizina, nona, dia nataonareo tamiko rehetrarehetra reny, dia ozy ilay olona ny tahin'ny ray hoe taiza moa ianao no hitanay dia nataonay zany rehetra zany. Dia hoy izy hoe nataonareo tamin'ireny madinika eny, nataonareo tamiko. Matoa ilay olona nanontany hoe fa taiza moa le tany amponja, taiza moa le oviana moa le tany amponja, oviana moa le narary, oviana moa le tsisy sakafo, oviana moa le tsisy fitafiana. Matoa izy manontany, dia maninona zay? Tsy tadidiny. Fa maninona tsy tadidiny? Tsy nanao ve? Satria efa be da be, efa fahazarany, dia tsy tadidiny tsony hoe le oviana moa, le taiza moa, satria efa fahazarany le izy. Zany hoe tsy zavatra isaina amin'ny ratsan-tanana fotsiny zavatra nataonao nanome,
fa tena hoe zavatra tsy voizy tokony ny fomba fiaina mpino, tokony ny fomba fiaina zanak'Andriamanitra no manome. Io tsy miankina aminy hoe manana 10 millions na manana 100 millions zay vao manome, fa na ariary 100 raha ny eo aminao toetranao misy manome dia mila manomenao, na 10,000 ariary raha ny eo aminao sitrapon'Andriamanitra manome dia manomenao, fa tsy andro hoe alao aloha rehefa bebe, tsy zay. Samy nomeny araka n'inona? Araka ny fahaizany, araka ny fahaizany, araka ny fahaizany manome. Sitrapon'Andriamanitra zany ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany a, zany tian'Andriamanitra ataoko sy ataonao. Andramoko izay raha efa nataonao zay a, raha misy efa miaina zany ato dia raina ny tompo ankalazaina ny tompo omena voninahitra. Misy tsy mbola nanandrana an'izay a, manandrama manome. Andramoka izao fa tsara Jehovah. Ny teny rehetrarehetra zay zaraina aminao eto efa zahana toetra aloha vao zaraina. Ny teny rehetrarehetra zay omena eto a tsy teoria fa efa fiainana, efa hita. Raha ohatra ny hoe tomobila testena dia rehefa vao teste aloha zay vao omena hoentin'olona. Azonareo? Dia ny teny rehetrarehetra zay zaraina eto efa niainana aloha zay vao omena olona. Fa tsy ampidikizo anao ny tenin'Andriamanitra, fa hitondra fankasan'Andriamanitra aminao. Mety ampidikizo ny nofinao le tia tena, nofinao le mbola mitady mombanao, mampidikizo anao mihitsy. Fa io nofo io mila ombona amin'ny hazo fijaliana isan'andro isan'andro. Mila ombona amin'ny hazo fijaliana isan'andro io. Tsy zay tianao intsony no atao, fa zay tiany Jesosy Kristy. Halleloja. Mahafoy ve ianao an Jesosy? Mahafoy ve ianao an kamboty? Mahafoy ve ianao an mahatra? Mahafoy ve ianao an mpitondra tena? Mahafoy ve ianao an marary? Mahafoy ve ianao an any amponja? Mahafoy ve ianao an zay tsy manana? Fahadin'ny tompontsika amin'ireny rehetrarehetra ireny. Tsy misy mitomoemoem-pona ao fanjakan'Andriamanitra. Tsisy hoe tsy hitako zay atao, tsy hitako zay ale, atoro ny tompo anao rehefa mandoalika ianao, rehefa mivavaka ianao. Aiza no ale, inona no atao, inona ny sitraponao Andriamanitra? Fa manome, manome, manome. Halleloja. Mazava amintsika ve zany teny zany? Zavatra pratika zany zao zavatra resahako amintsika izao. Zavatra tokony iainanao, tokony fantatsika isan'andro isan'andro. Any hoe atao fomba fiainanao no manome, mampitombo ny talenta, rehefa mitombo ny talenta manome. Halleloja. Mazava ve zany? Indraindray masy le mitombo le talenta, fa talenta ho anao ihany. Indraindray mety le atao, tsara le atao, fa le ho an Jesosy a miafiafy kely. Mafana fo be tsika amin'ny asa isan'andro. Mafana fo be tsika amin'ny fampivoarana sy fanomezana endrika sy fanatsarana zay asa ataotsika, fa ho atsika ihany le izy fa tsy ho an Jesosy. Fa rehefa hanao asan'Andriamanitra tsika tsy mafana fo. Rehefa anatsara ny asan'Andriamanitra tsika tsy mafana fo. Rehefa ampiroborobo ny asan'Andriamanitra tsika tsy mafana fo. Fa avelantsika an'le tsotsotra sy le eo foana le asan'Andriamanitra. Marina sa diso? Tsara ny asa ary teny isaorana ny tompo mihitsy zay, ary tsara ny fampitomboana sy fampiroboroboana ny asa satria asanao io ary andraikitrao mihitsy mampitombo an'io. Fa ivero ke le asan'Andriamanitra sy le fitoriana sy le fanompoana sy le fizarana tenin'Andriamanitra ohatra ny ataontsika njorombala kely le izy matetika. Samy teniteny foana ve za? Raha ohatra zao tsika manao magasin, dia rehefa manao magasin sika, inona moa tantsika rehefa manao magasin? Tsy haiko hoe magasin mpivarotra akanjo ohatra. Dia ny tantsika dia zao, tsy ny ampisy olona tonga ao, dia ny ampisy olona hividy, dia ny ampisy ny tompony, tsy zay. Dia mahatonga n'iny tena andeha tsara, lokotsika tsara ny magasin, ataotsika tsara ny endriny, ataotsika misy publicité mandeha any amin'ny radio, ataotsika misy prospectus zarazaraina eny an-dalana, ataotsika tsara ny ao anatiny ao, satria fantatsika fa hisy tombony no azo rehefa avy eo. Amin'ny fahazakan'Andriamanitra nefa tsika tsy miasa saina ny amin'izany,
tsy mitady zay ampitomboana, tsy mitady zay antarana, tsy mitady zay anatsarana le izy fa avelantsika mandehandeha ho azy fotsiny eny le izy. Nefa le asan'Andriamanitra no ambony io rehetrarehetra. Maninona raha mba saintsainina koa hoe ahoana no ataoko amin'ity asan'Andriamanitra ity? Satria nandray tsy fantatsika fa le valim-potia omeny tompo atsika. Fa ndraindray tsika eo amin'ilay atsika sy le asantsika sy le domaine atsika sy le fahaizantsika ataontsika tsara atsika. Fa rehefa asan'Andriamanitra avelavelantsika eny, apetrapetratsika eny. Dia matetika rehefa hitan'olona ny asan'Andriamanitra dia ohatran'ny kitoto. Rehefa hitan'olona ny asan'Andriamanitra dia ohatran'ny tsy misy mpanohana. Rehefa hitan'olona ny asan'Andriamanitra dia ohatran'ny tsy dia mandeha. Nefa rehefa jerena ny asanao sy zavatra ataonao, mialatsiny amin'laza zay. Mandeha miroborobo sy mety tsara. Malahelo ny fanahy masina ny amin'izany. Tian'Andriamanitra anohana ny asa fanompony ianao. Ohatran'ny nataon'i Jesosy io. Ohatran'ny natao tamin'i Jesosy Luka 9:9 io. Asa fanompona ozy asan'Andriamanitra ozy izany hoe matoy io tohanana zay dia hitanao hoe iny fa nisy fitoriana tatsy, iny fa misy iny fa misy mission natao tary, iny fa misy zavatra natao hita mivaingana zany hoe le asan'Andriamanitra mihitsy no tiako resahana amintsika. Tianao ve ianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra? Raha tianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao tsy vavaka fotsiny io. Halleloja. Raha tianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao tsy saina fotsiny io. Raha tianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao dia ao koa ny talenta, ao ny fananana, ao ny vola, ao zay rehetrarehetra hoenti-manana rehetrarehetra raha tianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Halleloja. Azontsika ve zany? Azontsika ve zany? Fa mila fantarinao tsara aloha hoe inona le asan'Andriamanitra, aiza le asan'Andriamanitra, tena asan'Andriamanitra tokoa ve? Eo no mila fantatrao. Fa rehefa fantatrao zay dia aza misalasalatsony ianao mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika mila miinvestira ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Iny zany miinvestira amin'ny fanjakan'ny lanitra zany, misy zavatra zany mipetraka ao an-danitra, manao placement. Raha ohatra ianao ho any France, efa nitantaraiko ity moa zay efa nandre azy. Raha manana ianao 50 millions d'ariary, 50 millions d'ariary, zay mana 50 millions d'ariary ianao dia iny ianao hoe za andeha ho any France. Dia lasa ianao mitondra zay ataonao na carte bancaire na hoentinao anaty sakosy. Dia rehefa tonga ianao ao France, iny amin'izay ianao fa andeha hividy zavatra. Mandeha ve iny 50 millions d'ariary? Ianao lohaka 10 000 ariary hividanako mofo. Tonga ary amin'ilay mpivarotra ianao manaovy mofo. Menao le 10 000 ariary maitsomaitso, ozy le fa iny ty volanao ty. Tsy mandeha tinga ty. Zay, tsy mandeha. Inona no tokony atao mba handehanana iny azon'ny mofo? Inona aloha no tokony natao? Atakalo ovaina o euro raha ho any Europa. Dia rehefa voatakalo euro iny, zay vao miasa. Inona no tiana ambara amin'izay? Te ametraka any fanjakan'ny lanitra ianao. Le ariarinao rehetrarehetra io aloha mila avadika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe nanaovanao asa fanasoavana, nanaovanao asa fitoriana, nanaovanao asa fanompona, nanaovanao zao asa rehetrarehetra zao. Lasa daholo le ariary fa any an-danitra iny any hitanao le izy hoe ay ty le zao ariary tary, ty le zao ariary tary, ty le zao ariary zao. Zay le tiany tenin'Andriamanitra lazaina hoe manotona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa napetraka ny tompo ianao ho adin'ny tompo ianao amin'izay nomeny ianao, ho adin'ny tompo ianao amin'izay talentanao, ho adin'ny tompo ianao amin'izay fananana nomeny ianao. Mitoy foana le fampianarana ohatra le tamin'ny hatramin'izay hoe ndraindray tsika manan-karena ny amin'ny tenantsika, dia ndraindray tsika manan-karena ny amin'ny tenantsika. Fa ao amin'Andriamanitra le asan'Andriamanitra tsy manan-karena amin'Andriamanitra. Dikan'izay raha tianao no hanao rakitra tsara ny an-danitra, zany hoe mifandray amin'ilay hoe aza miary areny etỳ an-tany zay misy kalalao sy arafesy na manimba sy misy mpangalatra sy jiolamana amin'ny trano, fa miary arena ho anareo aiza any an-danitra. Ahoana ny fomba fiarinan'izay? Amin'ny fanomezana. Dia le voalaza teo. Vakio rehefa any an-trano ny Isaia 7:20. Isaia 7:20 hitanao ao le fomba fanomezana sy le hanomezana hitanao ao zay. Dia vakio koa io filazantsara io fa sehatra asa
ny sehatra asa te antany anao raha te atao tany Jesosy taiza ny tena sehatra asa anisany Jesosy taiza akoatra le fandrafetana taiza Jesosy ny tena ny asa taiza Jesosy ny tena hitanao matetika teny amin'ny jamba teny amin'ny boka teny amin'ny klemaina teny amin'ny nona teny amin'ny matizanaka teny amin'ny demoniaka zany hoe any amin'le hitanao mihitsy hoe ao anatin'ny fahantrana tsy fahampino ny asan Jesosy sarotra ve mitady an'izany eto Madagasikara sarotra ve mitady an'izany tsy sarotra mila olona Jesosy eto Madagasikara mila le voambary le milatsaka amin'ny tany dia maty fa mamobe mila vary Jesosy eto Madagasikara fa tsy parifary mila olona marina mila olona mahafoy mila olona manome mila olona mijoro araka ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy eto Madagasikara manaiky ho ampiasainy ve ianao fa zay tsotra be ke zavatra zay fotsiny antsony Jesosy ianao tsy ataoko hoe fotsiny fa fomba fiaina ohatr'izay fotsiny le anisan'le hoe katsao fahazakan'Andriamanitra dia anampy ny zavatra rehetra zay mahavery ny ainy no avonjy azy mafoiza manetretena feno maneky anjakan'i Jesosy ampitomboy ny talenta fa zay ny zavatra takiany Jesosy amintsika fa ndraindrayntsika tsy hitantsika masomasy le ataoko hoe raha maha-olombelona tsy hitantsika maso eo ny hoe le valim-pity dia tsy sahtsika mandroso fa raha amin'ny asa isan'andro hitantsika le valim-pity hitantsika eo ny hoe le tombo dia mazototsika nefa za lazaiko aminao fa amin'ity asan'Andriamanitra ity hitanao eo no eo amin'ny mason'ny finoana io lazaiko anao zany hitanao eo no eo amin'ny mason'ny finoana io fanomezana halleloia aiza hoe sika manoloana ny tenin'Andriamanitra fa mila mampitombo ny talenta mila mazoto mila manome mila mafoy fa zay ny sitrapon'Andriamanitra zay ny toetra an'Andriamanitra ary zay mila toetranao ary tsy miankina amin'ny hoe fatra zay eo aminao fa arakaraka zay eo no hanomezanao ho an'izay mila halleloia teo fatsona ve ianao ho ampiasain'i Jesosy ampiahatra zay mazoto manome mafoy tena ho an'ny asan'Andriamanitra ny tenanao aloha voalohany indrindra dia manome ho an'ny hafa ianao Paoly dia nilaza mihitsy any amin'ny asan'ny apôstôly hoe tsy ataoko zavatra tsony ny haiko ary tsy rototra amin'izay zavatra momba natsony aho izy mba hatateraka an'le fiazakazahako mba ahafahako mitory ny asan'Andriamanitra raha mijery ianao amin'ny tantarany ao amin'ny asan'ny apôstôly mahita an'ry Paoly ianao mahita an'reo apôstôly ireo ianao dia hitanao fahafoizan'ireo tsy nitazona zavatra ho azy ireo tsy ny asy ireo mba hamoro azy sy hampanankarena azy fa ny asy ireo iainany amin'ny fiainana isan'andro fotsiny fa avy eo ny asy ireo tena hoe hitorian'ny tenin'Andriamanitra ny asy ireo mba tena hoe izarany ny famonjena ho an'ny olombelona rehetrarehetra ary nampiasainy zay rehetrarehetra nananany aiza ho aiza tsika ny amin'izany aiza ho aiza ny fahafoizantsika tsika tsirairay avy aza mijery hoe ho an'ny ranony zany ho an'ny zao zany ho an'itsy zany fa ho an'ny rehetrarehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola ho adin'Andriamanitra mbola ho ampamoana amin'izay rehetrarehetra natao dia aiza ho aiza tsika ny amin'izany fa io rehetrarehetra io nge izay nge le hoe mila mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao ary mila mihaino ny fanahy inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity zao fotoana zao ity misy fotoana ianao omeny tompo vola fa tsy ho anao le vola fa omena olo-kafa misy fotoana ianao tena hoe tsy ho anao mihitsy le zavatra sain'i Jesosy atao fa ho an'olona fa raha tena mihaino sitrapon'Andriamanitra ianao mety mararo ny nofonao hoe za ve dia hanao an'ity tsisy tombono anahy akory fa rehefa tena mihaino sitrapon'Andriamanitra ianao asain'ny tompo manao an'izany ianao faly ianao rehefa mavita ny sitrapon'Andriamanitra faly ianao rehefa mavita ny sitrapon'Andriamanitra arak'le lazaiko anao tamin'le fizarana nataoko indray mandeha zay hoe rehefa nomeny tompo
teny atao anatin'ny alina le hoe ianao dia hikarakara-ny mahatra sy ny kamboty sy ny mpitondra tena. Zay le zavatra azoko nandritry ny alina. Dia rehefa noho ny ampitsony iny dia raha ny zavatra misy eo an-tanana tsy afaka anaovana an'izay mihitsy. Fa hoy tamin'ilay lazaiko izay hoe ny tompo no nampiasa olona le niteny aty amiko le vina, le fijery, le vision, fa misy olona avy eo nampiasain'ny tompo nanome anaovana an'le izy. Fa tsy vita an'izay avy eo izay mivady isan'andro dia rehefa zay ny sitrapon'i Jesosy dia mamoaka volontsika, atsika mihitsy vola izay nomeny tompo atsika, andao hividy vary, hividy laoka, dia atsoa ireo an-tanàna ireo, atsoa ireo ankizy madinika ireo, atsoa ireo nona sy le sahinana sy le mangataka ireo, atsoa ireo. Dia nataonay izay tao anatin'ny tena hoe tao anatin'ny fatokinan'i Jesosy, fiankinana tanteraka aminy, tao anatin'ny fankatoavana anazy, dia zay vola azonao zany amin'ny asa ataonao sy ny fivelomanao dia andao anokanana omena sakafo amin'ny nona sy ny kamboty. Dia nividina ny vary, vidina ny laoka, vidina vilany, tsy maintsy mividy vilany aloha satria ny vilany ao an-trano kely tsy mahavoky ndretrarehetra, dia mividy vilany, mividy vilia plastika sy ny sisa dia natao le izy. Dia tonga ny ankizy dia nomena. Fa za milaza aminao fa tsisy mihitsy hoe nomena an'le ankizy le izy dia tsy manana tsontsika. Tsia, Andriamanitra mitana ny teniny. Marina fa ny tompo miteny hoe zay ataon'ity tananao akavanana ity aza veloty fantatry ny tanana ankavia, fa tiako zaraina aminareo zany, tsy firehareahana zany, tsy tokony ho tataraina ary zany, fa tiana lazainanao fijoroana vavolombelona hoe le zavatra torian'ity tsy toritoriana fotsiny, fa matoa toriana dia efa niainana ary fantatra ny fiatraikany. Dia nasain'ny tompo manome hatramin'izao tompo manome. Dia ianao ve manome dia ny tompo tsy hanome anao? Valio e? Ianao ve manome dia ny tompo tsy hanome anao? Zany hoe mila fahafoizana ianao, fa avy eo ianao rehefa manome mafoy, misy koa ny hafa avy eo manohana hoe ndao koa fa zay koa hanohana, zay koa hanome, zay koa hizara raha toka zany ny asa ataonareo. Eto Madagasikara inge zany zao afaka atao be ireo mahatra eo, be ireo nondreo, maninona raha zay no atao? Fa tsy mahazo anao ianao fa hoanindreo dia ao an-danitra ianao mahazo ny galona, fa omen'Andriamanitra ihany ianao mahatrapatonga zay atao tany. Haleloia! Iaino le tenin'Andriamanitra, iaino le sitrapon'Andriamanitra. Misy fotoana zavatra anankiray tiako lazaina anao koa, mila mihaino fanahy-masina ianao. Misy fotoana misy vola aty amiko, vola anaovana carburant. Rehefa ampiasaina le vola zany anaovana carburant, petraka tsara aty amiko aty anaovana carburant. Mandeha nefa ao andohako ao tonga dia maheno hoe tsy anaovanao carburant iny. Jerenao nefa le zaozin'le tomobile efa latsaka, fozin-dopo hoe tsy anaovanao carburant iny, fa misy olona ifanenanao rehefa avy eo dia omeo anazy iny vola iny. Dia natoky zato isan-jato mihitsy alao alaina zany ty vola ty, alao andrandrasako ifanena amiko eto le olona. Fa io fanahy masina io lazaiko anao, précis io, zany hoe tena tsy midify io, fa rehefa mihaino fanahy masina tonga dia mipetrapetraka mihitsy, tsy nalefa, tsy narosaka ny gazoalina, za mandeha tsara eny an-dalana, tonga dia henoko amin'ny fanahy masina fotsiny hoe efa androsao zao le olona eny an-dalana, tonga dia somary misy embouteillage, omeko azy fotsiny le vola, lasa nandeha, tsy lany gazoalina hatramin'izao. Haleloia! Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Enoy ny fanahy masina. Tsy ozy ianao hoe gazoalina anaty mbola matody anariasary, ozy ny tompo hoe tsy ataonao gazoalina iny, ampiasao an-javatra ariany akafariny. Fa tonga dia précis teo le olona. Dikan'izay niadana mihitsy sambatra mihitsy satria tsisy ady tsisy nina fa hitako teo tokoa le olona, lasa le vola zay no izy. Fanoharana tiana lazaina aminao daholo zany ohatran'izay le izy ampiarina le tenin'Andriamanitra, iaina le tenin'Andriamanitra. Misy olona any mafoy
tsy lazaiko hoe izana izy fa arakaraka ny afoizany mbola hitako mbola misy fitahina be da be mbola mirotsaka aminy tsy mafoy eo amin'ny bisopy io resahako io na ho an'ny lehilahin'Andriamanitra na ho an'ny apôstôlina zao fa mafoy ho an'ny mpiarabelona amin'ny manodidina an'izay mila an'izay ao anatin'ny fitadiavana dia hitanao hoe misy fitahina ao aminy fianarana ke zany io ke tsy resaka mitory-teny foana io ke tsy resaka manao mirakla sy manao délivrance io ke tsy resaka mametra tanana amin'ny marary foana fa io le fiainana isan'andro san'andro hoe mafoy manome manokana dia hitanao ny fiasan'ny tompo hitanao ny fiasan'ny tompo misy olona any a tena raha mijery ny fiainana ianao hitanao hoe olona miaina tsotra ary tsy be rendrarendra tsy miaina amin'ny filirolirona fa olona miaina tsotra miaina amin'ny atonony zany ary hitanao hoe olona mahatoky fa le asan'Andriamanitra ataony hitanao ny firoborobony paritaka tseroa mandeha mission atsy mandeha manao an'izao manohana kamboty manohana matra fa izy hitanao miaina tsotra eny foana dikan'izay tsy hohaniny le vola ary tsy tazominao anazy le vola fa miaina amin'ny fahatokiny izy fa manome dia hitanao fa be da be ny olona mibebaka be da be ny olona afaka be da be ny olona sitrana be da be ny nona mahazo sakafo noho le zay fahatsorana zay a noho le tsy fihinanam-bola ho azy fa fanomezana ho an'ny hafa halleloia manompoka zao zany ianao raha tsy mbola nanao an'izay dia inoy foana hoe atao aizy ty volo tiry tompo atao inony ty volo tiry tompo fa aza dia ny anao foana ny mombanao foana ny anao ihany zary ianao raha manohana ny asan'Andriamanitra zary ianao raha mamatsy zary ianao raha manome zary ianao raha mame ho an'ny asan'Andriamanitra tsy mety zany ry havako fitiavana anao ny izarana an'izany tsy mety zany efa hitako teto daholo tsika nandritra zay andro rehetrarehetra zay a matoky zaza isan'zato fa ao amin'ny tompo ny akamaroantsika ary satria tsika ao amin'ny tompo dia sahako miteny mizara an'izay hoe raha te hiasa ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao ho ambinin'Andriamanitra ianao anampy ianao zavatra rehetrarehetra mba mafoiza manomeza fa arakaraka zay anomezananao ihany ny anomezana ho anao halleloia mazava ve zany tenin'Andriamanitra zany mazava ve zany tenin'Andriamanitra zany mila miaina n'izany tsika mila miaina n'izany tsika isan'andro san'andro ary io a fandehanana amin'ny finoana satria nisy fotoana mety asain'ny tompo mitsambikina mihitsy ianao hoe iny a alefa soriananina ry nefa rehefa lasa iny a tsisy ninona tsony eo tozy ianao hoe tena sao dia adaladala zany ny tompo fa tsy hoe zana olona no miteny aminao fa ianao mihitsy mihaino ny tenen'ny tompo tsy nin'ny tompo mafy mihitsy hoe alefa so any daholo ty dia tsy manaka lahatra ianao alefa daholo fa za miteny aminao fa lehibe ny valim-pitianao any an-danitra ary noho ny fahafoizanao a dia misy ny olona mibebaka noho ny fitoriana zay atao misy ny olona sitrana misy ny olona afaka misy ny olona voavonjy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ke tena iray fa rantsana samihafa sasany tanana sasany maso sasany tongotra sasany sofina sasany vava fa miara-miasa daholo ireo dia zany hoe amin'le asa rehetrarehetra ataonao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fiatraikany iny a fanahy voavonjy zay ny afarany fanahy voavonjy fanahy mahazo fiainana te hiara-iasa amin'i Jesosy ve ianao dia tsy mahafinaritra be ve zany hoe antanina hoe aiza ianao miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra halleloia raha tena fantatrao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia tena manana fifaliana ianao manana fiadanana ianao manana hery ianao manana fahasahiana ianao hiteny hoe za mpiara-miasa amin'Andriamanitra za dia miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy zay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fotsiny ao e halleloia le tompony tompo le tompony tany zay rehetra eo aminy le tompo volafotsy le tompo volamena io no maniraka anao mpiara-miasa amin'Andriamanitra zay hozy Paoly fantatrao ve zany hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao fa mila atolotrao ny mombanao rehetrarehetra ho an'i Jesosy mila mafoy ny zavatra rehetrarehetra ho an'i Jesosy ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao mamaly an'irana bavitasy hoe ina moa ny tiany tompo ataoko zany fa misy antso manokana io dia fiainanao isan'andro san'andro mafoy fiainanao isan'andro san'andro manome zay fa indraindray tsika mitady zavatra spesiala be hoe tena misy antson'ny tompo anao evanjelistra misy antson'ny tompo anao mpiandry misy antson'ny tompo zao tsy voatery ho zany foana marina fa misy zay antso zay fa ny antson'ny tompo isan'andro san'andro a dia zay manome
mazoto mizara. Halleloia. Tsara Jesosy, tsara Jesosy. Fa hokasihan'ny tompo ianao, hovain'ny tompo ny fomba fisainanao, hovain'ny tompo ny fomba fijerinao, ary ho amboarin'ny tompo mihitsy ny ao am-ponao. Mba zao koa mantsy zavatra tenen'ny tompo a, zay mame amin'inona ozy izy ny tiany tompo? Zay mame amin'ny fifaliana. Azonareo zay? Zay mame amin'ny fifaliana. Fa io tsy hisy antony io raha ohatra ka hoe toriana teto fotsiny dia mame ony nefa tsy amin'ny fifaliana. Zay mame amin'ny fifaliana. Aza matahotra ianao zavatra amin'ny fiainanao isan'andro fanandro zao resako zao, fa tsy hoe anao rakitra kory eto na hoe iantso hoe alefaso am'izay le vola. Tsy zay mihitsy le izy. Tsy zay mihitsy zavatra toriko aminao eto apetrako tsara, tsy zay mihitsy. Fa ny fiainanao isan'andro fanandro mihitsy za zavatra toriko zany. Amin'ny fiainanao isan'andro fanandro. Hoy tenin'Andriamanitra, hoy Paoly, mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Efa marina aminao ve zany? Fa sao dia anao no mbola mahasambatra aminao mandray noho ny manome. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra, mpianatry ny tompo, mpianatry Kristy an Jesosy dia tokony ho fiainanao mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Satria toetra n'Andriamanitra zay. Toetra n'Andriamanitra zay. Halleloia. Tsara ny tompo, tsara Jesosy. Mandrosoa mandrakariva ao aminy, mandrosoa mandrakariva ao aminy. Mbola tsy tary zao, mbola tsy tary zao juin 2017 raha mbola niaina tamin'ny fiainanao fotsiny ianao, ho anao rery, ho anao ihany, dia ianao foana androany mandray tsy adingana vaovao hoe hiara iaina amin'i Jesosy mafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hiara iasa amin'i Jesosy hijery ny asan'Andriamanitra, hiara iasa amin'i Jesosy anohana ny asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra ozy anohana ny mission, anohana ny fitoriana, anohana zay rehetrarehetra asa napetraka ny tompo atao amin'ny fifaliana, amin'ny foko rehetra, amin'ny fitiavana. Halleloia. Fa zay zavatra tadiavin'ny tompo amintsika. Fa ny tena ny aloha natolona ny tompo, zay vao nanao ny asan'Andriamanitra, zay vao nanome zay fananany ho an'ny tompo, ho an'ny tompo, ho an'ny tompo. Halleloia. Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Miaina araka izany sitrapon'Andriamanitra zany. Zay koa ao anatin'ilay hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Enoy ny fiasan'ny fanahy, enoy ny tenin'ny fanahy. Manaova dikany, ataovy le asa n'Andriamanitra, ataovy le fanomezana, ataovy le famafazana. Dia hitanao fa mahatoky ny tompo, hitanao fa mitana ny tenin'ny tompo, hitanao fa rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ianao dia faly ny tompo. Rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ianao dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe amirapiratra eo amin'ny lalanao mazava. Zay moa le ao amin'ny Isaia 7:10. Vaky tsara fa tsara be le ao amin'ny Isaia 7:10 zay. Amirapiratra amin'ny lalanao mazava hozy izy. Ho feno ny fitahiana ianao, feno ny fanambinana ianao. Nampiandraketana ianao, tadidio zay. Nampiandraketana ianao, ary tompon'andraikitra ianao.